Ny présentation zany hitako teo zany ity ahena kely le persil eto amin'le trondro. Raisitsika ity poivron ity dia alainao fotsiny ity zavatra ivotahany ity dia aletika amin'ny écubé dia zay. Tsisy manaraka ilay izy dia nefa miala koa ny voniny. Dia ny tongolo mitovy ihany le tongolo, mamofy fotsiny ianao, mamofy tsara fotsiny koa ohatr'izay izy dia avy eo iny le tata eto iny iny ihany koa no andananao zay dia avy eo mihodina sy miala ho azy iny zavatra iny. Mety anao fiara lokona aloha reto. Tena mety ka, tena mety mihitsy. Fatsika mazava taminao ato sady tsisy varavarankely, mity ty varavarankely ty, varavarana kely ery. Ao, mety aminao. Mety ka. Metsika fanapahana planche de travail anao fa izy anao miasa. Eo manao tongolo, mamofy ana, dia direct ve? Dia tonga dia eto zany, tonga dia ihany zany manao zavatra. Aleo fa metsika planche de travail kely ianao zany. Raha ohatra zany le manampy aty zany nareo dia ty mantsy zao tiako asiana varavarana. Raha ohatra vitanareo ve izy dia tokony vitanareo ve sa ahoana? Le fotoana mety vitsivitsy fa ataonay le ity dia mba manao fotsiny nareo manaraka. Fa mbola fotoana mety tiry kely le fotoanantsika. Nefa mba mampiseho zavatra mety ho tsaratsara tsika sy madama. Taloha angamba ny ataontsika mazava le lakozia madama. Zay le izy. Any? Miarabantsika rehetra manaraka ny fandaharana. Ety ampita tafika ny misy atsika amin'izao fotoana izao. Ety amoron-drano ny Sison. Hiaraka hitsidika ny tokantrano Madame Clarisse sika miaraka amin'ny Chef Elise. Ndao ary. Odio. Tonga soa. Manahoana Clarisse? Manahoana Chef Elise? Na vaovao, nahoana nareo aty? Tena salama tsara aty. Ary vonona koa zany amin'ilay resaka nataon'ny fanarantsika. Nahoana fikarakarana tao? Efa tena vonona efa tsara? vonona tsara daholo izy zao dia efa mipetrapetraka tsara daholo izy zao. Manahoana ny lakozia izay namboarina? Ny Vita lakozia tsara, tena fa tsara vita nareo. tsara mihitsy. Sanifera manolotra anao, aodinareo Brico et Déco. Manahoana ma Clarisse? Manahoana tsay? Ina vaovao? Magingina ty aminay. Sao aty aminay be. Zafikeliko ty. Zafikelonao? Bebe. Zay efa saika very mihitsy taty aminareo? Zany ve? Fa ty zany lalinareo? Tany pont tena nandroso tany dia tany. Nefa lalina ilay hoe vila ty amin'ny manaraka ny Sisono Zany ve? Zay ny tena izy. Teo am pont zany dia vily taty? Ie, teo am pont. Ve. Eny ary, vovoka be izy zany fa... Be vovoka be na ty aminay sady mba mivoatra kely. Ndao ary. Ie, ndao ary. Ndala mandeha ary. Aiza le izy? Ato ny tranonay tony. Aty? Ie. Ampandrosoy ary zay ary mba hijereny izany lakozia anareo zany. Somary teritery ny lakozinay Any ato. sakafo tonga dia ataovy direct tany mihitsy zay any. Mandrosoa fa somary teritery. Saony ny atao aminay dia sady misy mandrina kely dia ato ny sahandroso aty aloha Aiza le nareo. izy? Tonga dia tsy olona fa. Eto? Ie. Ato le lakozia anao zany? Ie. Sady misy fatoriana Ato kely ny ato ny lakozia. lakozia. Ty zany lakozia dia eto misy ankizy matory kely. Dia ianao mandro eto? Ie. Tsy makely mihitsy zany lakozia andreo madame zany. Tena kely mihitsy.
eny ataontsika izay mampatsaratsara tarehy kely any sam'le émission manjary dia efa tsara sao fa voantsika kely fotsiny sasinao asitsika misy malokoana zany ataontsika avelona ohatrany vaovao izy lokontsika tony mety aminao fa lokoana aloha reto tena mety ka tena mety mihitsy ataontsika mazava taminao ato sady tsisy varavarankely mity ty varavarankely ty varavarana kely ery ao mety aminao mety ka metsika fanapahana planche de travail anao fa izy anao miasa eo manao fitongolo mamoaka ana dia direct ave dia tonga dia eto zany tonga dia ihany zany manao zavatra alao fa metsika planche de travail kely anao zany tsy ny anao mandry sakafo petrahano anao fa manjary takona zay fa tsy maninona mihitsy satria kelikely petrahanao mangala eny mbola ela ny lalao dia tsy mahay ty zany dia entinao mandro n'ity sakafo ty zany hoe tsy mahay mihitsy ka ohatra amin'izay seza zany ty seza iny efa petrahano le faty eny ary mety zany ao fa amboatsika tsaratsara tareky koa le lakozianenao dia misaotra tompoko na tsisy inona ny fanontaniana afaka apetraka ao afaka mametraka fanontaniana inona ny afaka atao raha ohatra zany le manampy aty zany nareo dia ty mantsy zao tiako asiana varavarana raha ohatra vitanareo ve izy dia tokony ho vitanareo ve sa ahoana le fotoana mety vitsivitsy fa ataonay le ity dia mba manao fotsinareo manaraka fa mbola fotoana mety tiry kely le fotoanantsika nefa mba mampiseho zavatra mety ho tsaratsara tsika madama dia aloha angamba ny ataontsika mazava le lakozia madama zay le izy any mahafinaritra zany lasa miova ohatrany vaovao daholo tsy titsy miloko tsy titsy miloko hitanao eo eny ary efa magnano tegna zany fa ho vita tsara zany lakozinay dia iova tsara be mihitsy izy amin'ny magnaraka zao le ataontsika amin'ity madamy ity aino tsara petraha ela fa manjary tsy hitany caméra inona mety hiova atao amin'ity lakozia ity ao ho atao tsy maintsy lokontsika ny ato amizay dia mazava loko mazava zany inona zany loko mazava ataontsika amin'ity tena couleur be ty mihitsy ianao dia amizay ty inona loko tediavinao amreto tena aloha zay mety tianao mena sa manga sa mafy sa maitso ataovy tony ty koa lokontsika ty boaritra izy ty aloha lokona lasa gris clair ao amizay le mivao gris clair atao clair be mihitsy ny gris clair any mety ka ao raha misy foana anao parapatonga ny zareo aty asivy rideau fotsiny efa lokonay mantsy ty asinao asivy rideau fotsiny ty dia efa hitakony io tsy mila varavarana dia alamindamina tsara fotsiny zay eto ambony eto fa vitsivitsy any zany fa zay tena ampiasaintsika amin'io ihany no apetraka ao eto nao fa ny ambiny afaka priminao ny ambany any minimum fa rehefa aveo anao zao rehefa madio be ty rehefa mialy reo dia hitanao amizay ty ny teny ilaiko ty ny teny ilaiko fa lasa tsara pare ty tsy azonao fa zao le zao mbola somary mikorotana satria mety ilana fa rehefa tena milamina ny zavatra dia mora lamina kokoa rehefa tena tsara ny zavatra dia mora lamina leo ambony eny ary misaotranao madama misaotra betsaka nare zany tonga taty aminay tsy ny hafahafa tanao vaiza moa zany zao ny tena marina ohatrany tao fiteninao raha tsy avy atao taninareo za zany ny teny favinay zany avy ana Maroantsetra dia inona ny tena sakafo hoaninareo avy amina Maroantsetra any ana inona Maroantsetra fruit misy any tena misy azy zao ny voasary letchi ampalibe moa ianareo ampalibe dia any koa zao misy vokatra sonambo sonjo mangazo eny ary misaotra betsaka anao nareo ny tena isorana be dia be le vita tafika indray kely sady misy fandriana misy chambre le izy zay efa misy paiasy zany hoe tsy tena kitiantsika be fa ny loko novaina lokony hatsarana le lakozina atao somary mazava dia lasa tsara tare le izy misy efa misy étagérany anazy efa misy rangement ty ambany fa malokontsika dolo zany zatra rehetra satria efa somary simbasimba
androany a mbola apina le fanapina ty zao a blanche à découper a fanatapahana sakafo a de ty koa ny tablier a de ty koa ny vola 5,000 ariary a zay fanapinanao tamin'ireo sakafo a nokarakarainao. Tena mitsotra betsaka anareo fa tena nahazo fanomezana tsara be zay a. Le sorina ny RTA le sorina koa ny fandarinao amin'ny odinareo de misaotra betsaka. De mankasitraka anao koa nampiatrano ny RTA tamin'ity androany ity. De fa vonona zany amin'ny fikarakarana. Fa vonona tsara izao ka. Ndao ary tsika hikarakara ianao fikarakarana. Vonona tsara izao fa mandrosoa. Ndao ary. Tilapia endasina ary avy eo atao saosy. Izay indray ny sakafo zaraina amintsika androany atolotry Madame Clarisse. Nanombohany azy ary dia ireo fangaro anaovana ny saosy no nikarakarainy voalohany, notetehany ny gros oignon, avy eo kosa no rapeny madinika ny tongolo gasy. Nampiasa voatabia ihany koa izy notetehany somary lavalava. Notetehany lavalava manarak'izay ihany koa ny poivron mba hampisy lokoloko ny sakafo. Efa voadio tsara ny tilapia amin'ilay vaventy tsara. Efa nasiany Madame Clarisse sira mialoha ary efa navela nipetraka elaela mba hiditra tsara ny anatin'ny nofony ilay sira dia amin'izay tsy matsatso rehefa mihinana azy. Fa eto kosa izy ny manampy ny assaisonnement amin'ny tongolo gasy râpé eo ihany koa ny poivre izay atsofoka tsara ny anatin'ny nofony ihany mba ahazo tsiro tsara hatrany anatiny fa tsy ny ivelany fotsiny. Izay ny anton'ilay somary nodidiana kely ireo rehefa trondro vaventy tahaka izao. Rehefa vita karakara tsara ilay trondro mialohany anendasana azy dia nampandaloviny kely tamin'ny lafarinina aloha. Lafarinina maina fa tsy ohatran'ireny manao beignet ireny. Tsy atao matevina be ihany koa fa rehefa misy manifinify kely fotsiny dia efa mety. Afanaina atao mafana tsara ny menaka dia raikitra amin'izay ny fanendasana. Rehefa manendy trondro isika dia matetika mampitahotra foana ilay misy menaka mipoapoaka be iny, fa tetiny Madame Clarisse tsy nisy an'izay satria efa mipetraka elaela ilay trondro dia efa somary maina, tsy misy an'ilay rano be iny satria iny no mampipoaka azy. Izany hoe rehefa avy sasana zany dia tsara avela kely itsika ilay rano vao manendy. Tsy ndraikitra ihany koa ny azy satria efa hainy tsara ny fanaovana azy satria sakafo efa matetika fanao no ny ity sakafo ity. Mbola hisy ihany koa ny astuce hozarain'ny chef mikasika an'izay rehefa avy eo. Iny menaka avy nanendasana ny trondro ihany no anaovana ny saosy. Narotsaka ny voalohany ary ny gros oignon
ary avy eo ny poivron sy ny voatabia izay notetehana teo. Dia asiana sira kely tsy adino. Rehefa manomboka masamasaka ary ny saosy dia arotsaka ilay trondro voaendy. Mba tsy hampapotika azy dia tsy arohina fa apetraka fotsiny eo ambony eo dia avadika kely indray mandeha mba samy azo saosy avokoa ny lafiny anankiroa. Ho atao laoka ilay trondro fa nanamboatra lasary ihany anefa Madame Clarisse ho ampiarahana aminy. Lasary karaoty sy laiso mifangaro no safidiny. Raha ny mahazatra antsika dia amboarina mitokana ny vinaigrety dia avy eo arotsaka fotsiny ao anaty lasary dia afangaro. Fa izy kosa teto dia nanana ny fomba fanaony manokana. Nasiany sira sy poivre mitokana aloha ny azy ilay karaoty sy laiso. Avy eo nasiany tongolo sy voatabia fangaro tamin'ny vinaigra. Dia nampiny vinaigra kely avy eo ary tsy nanisy menaka izy. Ny sakafontsika anio niaraka tamin'ny Madame Clarisse. Vonina amin'ny fanandramana ny tilapia, asa manao ahoana ny tsirony sy ny fahitan'ny chef Eliza azy. Tonga eto amin'ny fotoanan'ny dégustation tsika izao izay sakafo ny karakarain'ny Clarisse. Ny présentation zany hitako teo zany ity ahena kely le persil eto amin'le trondro satria lasa takona daholo le voatabia menamena tsara sy le poivron maitsomaitso sy le tongolo fotsifotsy. Dia eto amin'le lasary eto le izy dia efa ampy izay. Reto mantsy efa nomaniko eto ihany mba ahafahantsika manamboatra azy. Raisitsika ity poivron ity. Dia ny fomba anasorana n'le voniny ao anatiny dia alainao fotsiny ity zavatra ivotahany ity dia aletika amin'ny écubé dia zay. Tsisy manaraka ilay izy dia nefa miala koa ny voniny. Dia rehefa avy eo anao manasaraka azy dia manapaka azy. Ny fomba nanapahana azy teo koa ohatran'izay koa ny miaraka amin'ny tongolo. Saky natahotra nahitanao hoe aratra eo. Fa rehefa hanapaka an'ity tsika dia tsoahantsika aloha reto satria manakona an'le sary dia alainao ny tananao dia manao ohatran'izao. Ty tapahanao tsara ty dia toraka izany koa moa ny mpijery mba sady mianatra an'le izy mba tsy hisian'ny accident. Satria ty tanany ity zany no manohana ny antsy tsy hohany amin'ny tanana. Dia ny tongolo mitovy ihany le tongolo mamofy fotsiny ianao, mamofy tsara fotsiny koa ohatr'izay izy dia avy eo iny le tata eto iny iny ihany koa no andananao. Zay dia avy eo mihodina sy miala ho azy iny zavatra iny. Aleo atomboko amin'le trondro aloha satria ity mihitsy ny tena hitako hoe tena mampite hihinana mihitsy ny jery ny karakaraina an'izy ity teo.
Le vary efa fantatra aloha ny tsiron'ny vary fa tsara ny varyny malagasy. Rehefa nanandrana ny sakafo izay nikarakarain'ny Clarisse dia hita mihitsy ilay izy fa tena sakafo ara-pahasalamana. Ny trondro raha antsika mahafantatra fa izany no atao hoe viande blanche, tena tsara tokoa moa izany izay. Nasiany kely an'ilay lasary, nasiany voasary makirana, zavatra hainga kely na vinaigre kely satria raha mahafantatra ny trondro fa indraindray misy tsy mahataty an'ilay izy dia mangididy. Dia na voasary makirana nataonao aminy na koa vinaigre. Hitantsika koa izany teo fa i Clarisse dia nampiasa ny trondro niaraka tamin'ny lapoaly. Ny zavatra natahorana mantsy teo hoe iraikitra ilay trondro. Rehefa mafana ny lapoaly dia azonareo asiana vinaigre ao anatiny. Dia iny vinaigre iny mafana miaraka aminazy eo. Dia rehefa avy eo iny na andrasanao ritra na tonga dia mafana mangotraka iny dia asorinao. Amin'iny ianao rehefa avy eo tsy matahotra mihitsy ianao hoe miraikitra ny lapoaly. Na koa anankiray, alainao ny lapoaly mafana dia asianao vovotsira dia afanaina ihany koa dia tonga dia kosehanao amina éponge na torchon anankiray dia rehefa avy eo tsoahanao fotsiny iny dia ampiasaina rehefa avy eo. Hitanao mba andramo kely ange fa tsy iraikitra ny lapoalinao. Ny farany eto ny fandaharantsika androany amin'ny herinandro toy izao indray mandra-piona daholo. Veloma daholo. Noho izany. Toky tsara be ty zavatra ty. Ianao tsy mahazo mihetsika eo ianao any ianao eo ianao fa tsy mihetsika eo ianao. Dia jery fotsiny toky. Anajanontsika ve toky sa ahoana? Tsy problème ako za. Janony kosa izy. Ary zany ny Ataovy atao. ao Sanadino sariny amaly anao. Isan'ny tena lohana mihetsika ny toky anasoraka ny ty fa mbola misy nofony ty fa tsy mihetsika azy. Aloha le lohany kely mihitsy.